Topoko lahy sy topoko vavy manatitra ny arahaba ary tonga soa tanatin'izao fotoana antsika izao indray moa dia ny fotoana ny fampalam-baovao faharoa ny fahitalavitry matv hatrany misaotra anao mbola manjoy izay hatrany ary manasa anao moa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany isan'ny isongatina moa anatin'izao fampalalam-baovao amin'izao takariva izao ny fampahafantarana anao ny toetry ny andro ao anatin'ny ity farapara ny herinandro ity sy ao anatin'ny fetin'ny paka ihany koa ny akonihetsika la grande pratique de Madagascar izay ny farana tamin'ity androany ity ihany koa dia ho tanterana tao anatin'izao fampalalam-baovao izao ary isan'ny ampahafantarana ihany koa moa mikasika ny fanomanan'ny olona n'izao fety ny paska izao dia manasa anao ary anaraka ny antsipirim-baovao atsika hatramin'ny farany tontolo ny politika moa no isantarantsika ny vaovao mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ara teknika rehetra momba ny fifidianana raha nambara ny filohan'ny senita no mariany ity filohan'ny androm-panjakana ity ihany koa moa fa tsy maintsy isy ny fifidianana izay voafaritra ho tanterana ny 17 ny volana jolay ho avy izao ny anjinjiny izay avetrany ary efa sepitra ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy isy ny fifidianana izay nifaritana ho toto-tsaina ny 17 jolay ho avy izao ho ny filohan'ny voamera nasionaly misana ny fifidianana na ny senita efa andalana avokoa ny fikarakarana rehetra ary ara teknika dia mandeha fanomanana ny fifidianana hoy Ramatoa Dala Beatrice ary ny senita dia natao ho an'ny transition ary natao ihany koa ny mission dia mission amoaka ny Madagasikara amin'ny fifidianana izay atao ny fifidianana izay ataontsika amin'ny fa 17 ny volana jolay izao satria maro koa ny mandikan'izy io milaza fa ny tenako miteny fa tsisy an'izany élection zany za eto dia ilaza haut et fort androany fa raha ny ara teknika dia mandeha amin'ny tokony ho izy ary tena mandeha amarana n'io liste électorale io tsika amin'ny voalohan'ny volana avril ka hatramin'ny fa 7 ny volana avril ary ny eto Antananarivo dia hiasa daholo ireo olona ireo amin'ny fa 7 ny volana avril andeha eny fokotany io liste électorale io dia manentana anareo rehetra izay mbola tsy voasoratra anarana hijery ny anaranareo ao anatin'ny liste électorale manentana ihany koa anareo mpanao politika rehetra sy ianareo société civile hiditra ao anatin'ilay commission manokana mamarana an'izany liste électorale izany ka dia ho vita io liste électorale io ary hoentina ty amin'ny CNTDI io ho faranantsika vonjy maika ho diovina ka dia ho volona re ny senita amin'ny fikarakarana an'izany fifidianana izany asakasaka izay tsy vonona ka sahiteny amin'ny vahoaka malagasy fa tsy misy ny élection 24 juillet androany dia namory ireo tompona andraikitra anivon'ny faritra sy ny distrika eto Analamanga amin'ny filohan'ny senita ary nandritra izany nanaovana tatitra momba ny zava-misy eny anivon'ny distrika tsirairay momba ny fandrafetana ny listim-pifidianana nandritra ity fotoan'ity ihany koa nanomezana torohevitra momba ny famaranana ny listim-pifidianana vonjy maika izay ho faranana ny volana aprily ho avy izao